Jamani raha mifanese na fusfuseng tita maso sanga hat mahema na taze sisi masak nga komandare semini teni fika sanye mafinia te Cimenti mazake mafinia te cimenti na inula Sorang ama venti pe amianete sose waro na marufa valuza kuzuru mandese Vida yang zilanera kwanga mituye waro e barane nyanti cimenti andangi fe yakwe Cimata masme naze sana kasanga are Aviano su aviano san ya tika itita ke mafinia te cimenti mazake mafinia te cimenti na inula mafinia te cimenti mazake mafinia te cimenti na inula afafanga olo voatsodrano managna ray aman-dreny ara-panay mikolokolo mitaiza magnanatra tsy raha hitanao niany mamarigna fiainanao miravoravoa olo nafaka karaha mity ataon'olo ravo tahigna sambatra faly zay no tahigna aloha samy mamoaka faly azy Santa Tanya
Desakira si fankalazar no entiko mbo anulorako tay na de kely aza ny fahitagnanay ny tompo mahitany tsara to anatiko hirahira si fankalazar no entiko eto anatrihanao zay nagnako tiao indofoko anao raisontagnato Faza o volume Ti falanzão que aba baraka keto Efa volazava Faza o volume Ti falan que aba baraka keto Ayo, ayo Isso aqui é samba che Ayo, ayo, ayo Samy manana ny antokotsiny atongavany aketo tsy voatery mitovy io fa zavatra important zagnahary tsy magnano foana ny anjara efa tonga aminao
tsy aminanjy ny fiainako arô satria miady araiky misy za mavita tsy vitako tsy zakako fa milana magneky za iara-dalana mina eritseritseza hoe Tsy fiainako zao milamigna foagna tsisy tebitebe tsy voazongozongo ny fakampana satria tegna mafy fiarovana anahy milamigny miadagny fa misy namagneky zaho Manangano sa sarupiaro
miaraka aminao hoe kanto loatre aminao zao fia lasanao refoko e Jesus babonao zao fia satsiko misy anao e Jesus managnanao zao milamine misy anao zao milamine tsy atakaloko izay mandalo ary tsy atakalo aminao zao matoke satria anao tompo fitiavagna veno amiano anay isanandreia itako zapako ary ainako Atakalko izay mandalo ary tsy atakalo aminao zao matoke satria anao tompo zao tamana aminao zao tsy ala aminao tsaro tena tianao Jesus zao tamana aminao zao tsy ala aminao tsaro tena tianao Jesus manananao zao milamine misy anao zao milamine manananao zao milamine misy anao zao milamine manananao zao milamine misy anao zao milamine tsy atakaloko zay mandalo ary tsy atakalo aminao zao matoke satria anao manananao zao milamine satria anao misy anao zao milamine Model
jesosy mandeha sy impossible. Atsika koa manompo Andriamanitra ataovy amin'ny fo jiaby zegny raha tadiavina. Tsy ranomasina faninjay haneky Jeso ataoko ampihentigny izaho fô atonga ny fanjakany lanitra itombo fognanisan'olo miditra isan'andro zegny mampanompo Jesose azonao hitavandregny marigné amina he za manokagna agnatiny fanompoko hoitany zao tontolo
sose kombola misy andro azoko anompoco anao fitiavako anao zegny mandraky izany miaraba antsika jiaby tonga soa amin'ity fandaragna niany tia zay andraisantsika fanafahana fitahina fandresena amin'ity takariva ity mino zao fa samy mandresy daholo nareo jiaby mino zao fa samy salama tsara daholo zay magnaraka an'ity fandaragna niany ity anao zay manaraka agny amin'ny YouTube ora zay manaraka ato amin'ny TikTok ao ihany koa zay manaraka any amin'ny page Facebook sy amin'ny radio miarahaba antsika jiaby tonga soa amin'ity fotoana lehibe de lehibe androany ity ny voalohany teny dia misaotra an'Andriamanitra antsika satria namian'ny tombonandro mpavelomana namian'ny fahasalamagna mbola ahafahan'olo jiaby mitrotro indrindra fa mbola ahafahanao mahita an'ity fandaragna ity dia fahasoavagna avy amin'Andriamanitra ka efa natokatsika rehefa sabotsy hariva amin'ny fitoral anareo mpagnaraka an'le page David Rakotonandrasana ho an'izay magnaraka amin'ny radio télé ao reo zay mijery amin'ny YouTube miaraka eto tsika rehefa samedi zany mba tadidio zany rehefa samedi ny andro naizanaiza misy anao dia mba sokafo kely le page David Rakotonandrasana fa misy fampianarana misy lesona misy fizaragna zava-baovao foana dia ho anareo zay magnaraka agny amin'ny TikTok dia mba tapoteo ny live-tsika anareo zay ato amin'ny page mba identifieo ny namanao partageo maximum ny vidéotsika ho an'izay afaka mba miditra ao anatin'izany koa androany dia te hivavaka ho antsika rehetrarehetra ho anisam-batan'olona satria be da be ny mbola tsy mahatakatra n'ity sekrena vavaka ty dia ao moa magnano vazivazy satria partageko izy ty alohan'ny za magnano en direct karaha zao dia mipartage malô dia ao ny magnano vazivazy anareo ve tsy mahita raha délivreny koa tsy olo anareo ve mahita an'izao raha tsy ty tadidio riavane fa rehefa hitahy olombelona Andriamanitra mandefa olo karaha ataonay zany zao na tianao na tsy tianao fitahina ho anareo zahay regny lesona alefako eto isan'andro regny fitahina ho anao regny zao en direct ataontsika zao fitahina ho anao dia ohatran'izany koa satana rehefa andeha hanimba olo araiky izy dia mandefa olo koa izy agnatin'izay donc zany instrument de Dieu ny olona dia lasa angalariny devoly koa lasa instrument de Satan koa hoentiny détruisegna fiainan'olona ka za tonga eto androany izara vaovao mahafaly atsika rehetrarehetra fa mba fiangaviako anao mba hipartage maximum ny pazetsika hipartage maximum an'izao live zao identifier namana zay mba magnaraka atao amin'ny TikTok zao mba hitapotera mba sitraka anareo mba tapotevo pazetsika am'izay mba tsy mibeg ary zay mba namagna fantanao agny invité hiaraka hijery an'ity fandaragna androany satria masoa olo jiaby masoa sarababem-bahoaka masoa vahoaka malagasy masoa ny mpiray-tanirazana satria ity ora fotoana androany ty dia andeha agnovan'Andriamanitra situation'olona maro magneragna an'izao tontolo zao mety tsy mipetraka Madagasikara anao fa mety ampita-dranomasina fotoana androany andresenao
mety agnatina olagna rabola anao, mety managna problema fanambadiagna, ra-pitiavana, ra-kasa anao, fa androany fotoana ionanao amin'ny herin'Andriamanitra. Mino fotsiny anao fa tsy misy kisendrasendra zany amin'ny fiainana. Magnino moa anao nagnaraka an'ity vidéo ty? Misy raha tian-Janahary atao amin'ny fiainagnanao. Magnino moa anao zay vao tafagnaraka YouTube tsika eto, tafitandregna amin'ny radio, misy raha tian'Andriamanitra atao amin'ny fiainagnanao. Ka magnasa antsika jiaby avako, anao zay magnano Facebook, anao zay managna Instagram, anao zay managna YouTube, mba partageo vidéo ty fa mahasoa olo jiaby satria ivavaka ho an'ny sarababem-bahoaka zany ihany. Ivavaka ho an'ireo zay managna olagna zany ihany. Ivavaka ho an'olo marary koa zany ihany. Miomana anao zay managna tsy fahasalamagna zany fa agnatin'ity vavaka tia mandray fanasitranana ianao. Raiso ny fanasitranana, raiso ny fanasitranana, raiso ny fanasitranana amin'ny anaran'i Jesosy. Ka tapoteo levitsika e. Anareo jiaby magnaraka agny amin'ny TikTok agny. Anao zay ato amin'ny page Facebook, mba partageo vidéo ty zala. Gratuit izy ty. Misy crédit moa igny mandeha igny. Amin'ny écran igny zany ho an'izay ato amin'ny FB ngamba mahita le crédit de YouTube, malgré tsika ato amin'ny TikTok mety tsy mahazo an'le crédit. Misy crédit agny amin'ny page David Rakotonandrasana. Midira agny amin'ny page David Rakotonandrasana. Miabonné van'le page David Rakotonandrasana. Anao zay mbola tsy niabonné n'ity page TikTok ty koa de mba afaka magnano koa anao David Rakotonandrasana. Misy crédit reo. Telma, Airtel, Orange, afa-po tsara anao niany satria vœu nataoko mihitsy zay hoe amin'ny début de l'année izara crédit 200 000 ariary ho an'ny mpagnaraka za. De efa maromaro moa zay nefa nizaraiko, mbola mizara koa zara sitrapon'Andriamanitra amin'ny herin'androany, mbola izara koa tsika jiaby, samy mahita ny rariny, samy mahita soa, samy tahin'Andriamanitra. Ka ivavaka tsika melohany anaovanao partage, ivavaka ho anao tsika, ivavaka ho an'ity fotoana ty tsika, ametraka ny fandaharagna eo am-pelantanin'Andriamanitra. Iara ivavaka tsika tompoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha eo mitondram-bavaka zany ihany ho an'ireo zay mba magnano partage an'ity vidéo ty, ho an'ireo zay manoka tegna hiaino an'ity fandaragna ty, mitondram-bavaka azy ireo Jesosy mba andresy, mitondram-bavaka azy ireo mba hitany voninahitran'Andriamanitra, mitondram-bavaka azy ireo mba hisehoany herin'Andriamanitra ny fiainany, na any amin'ny takony any ary izy Jesosy sokafo ny lalagna zay mihidy. Raha marary izy tompo magnaraka an'ity vidéo ty, mandray fanasitranana izy amin'ny anaran'i Jesosy. Ireo zay managna olagna ra-pitiavana, ra-kasa, ra-piarahamonina amin'ny ankonana, oka ho mpandresy izy amin'ny anaran'i Jesosy. Oka tompo androany hisy hery mahagaga, amanginy isambatan'olona, amanginy tsirairavy, hitondra fanambinana, hitondra fitahina, hitondra fipoahana, fandresena amin'ny anaran'i Jesosy. Naiza naiza misy anao mandreny zany feoko zany, ka voafatro ny devoly ianao, androany mivany fiainanao, ambarako fa mivany fatorana rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy, zay rehetra voafatro androany, mivany fatorana, mandresy ianao androany, ary misokatra ny ara-pananao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Zao ravagna ny mba délivrance hozaraiko anao niany. Misy tenin'Andriamanitra zay agnaty Baiboly ao hoe ianareo izy dia ondry napetraka ampovoan'ny amboadia. Ondry fa napetraka ampovoan'ny amboadia. De ino instruction amen'i Jesosy Kristy? Endreo izy tahaka ny mena rano. Endre tahaka ny mena rano. Izy ravagna amina fiainana io tsy voatery raha nianaragna ta l'école. Tsy voatery raha maresy lahatra, fa misy ny atao hoe fahendrena. Fahendrena. Amin'ny Baiboly teny français de hoe sagesse. Amin'ny Baiboly teny anglisy hoe knowledge. Fahendrena. Ilaigna izy io. Izy io vitsy hely olo managna izy io. Fa ny ankamaroan'olo mitady petra-tagnana, mitady vavaka amina pasteur, magnarakarakarahan'ity de hoe mba hanagna fahendrena. Fa misy tompoko ny atao hoe fanany fahendrena. Io le hoe mahazo ondraha. Zay ngamba malaza anazy amin'ny tenitsika Betsimisaraka. Mahazo ondraha. Zay ny atao hoe fahendrena. Fahazahoagna ondraha. Knowledge. Io moa le antsoin'ny Baiboly ihany koa hoe, amin'ny Baiboly teny anglisy hoe understanding heart. Fo mahay miaino. Fo mahalala. Understanding heart. Io zany raha mba misy anagnatsika olombelogno tsirekireky izy io. Fahalalana. Fahatongavan-tsaigna. Fahiratan-tsaigna azo ilazagna aminazy daholo zany. Or nefa Andriamanitra de nagnasokajy fa misy karazana fahendrena, de fahendrena mena rano.
knowledge of snake. The knowledge of snake. Fa endre ny mena rano. O Jesosy hoe endre tahaka ny mena rano. Fa misy ino moa mena rano io ao? Satria ny mpianatra izy nivolagniny Jesosy hoe anareo zay sahala amina ondry. Ondry zany revagna biby tsy mahay miady, tsy mahay mikomba. Anareo izy de sahala amina ondry fa atao ampovoana amboadia. Amboadia zany biby farany masiaka zany. Sans pitié zany, ratsy fanahy zany, ary tena hoe romotra zany rehefa mahita proie na hoe zavatra hoanina. De or nefa no ny ondry natao ampovoan'ny amboadia. Zavatra raha baolina zany tsy miady mihitsy zany baolina zany. Ondry zany biby tsy mahay miady. Manoto loha edy raha mbô hainy. Izy ovy tontolo loha zare samby zareo miady an-tragno. Fa tsara mba hitanao ondry zany hoe iko ambana ondry na hoe ry nisy adina ondry, adina koa mbola misy mizaha. Fa raha hoe adina ondry zany mbola tegna serary koa. Donc zany atsika zany olo tsy mahay miady. Atsika zany olo tsy natokana hiady. Nefa ozy Jesosy, izy koa tianareo andresinareo ampovoany zany hoe amboadia zany, izy hoe endre tahaka ny mena rano. Endre tahaka ny mena rano. Atoroko atsika jiaby na nareo mpagnaraka TikTok zany, na amin'ny YouTube zany, na amin'ny Facebook zany, isaka sabotsy amin'ny fitoranana misy an'ity fandaragna ty eto. Isaka sabotsy amin'ny fitoranana. Ty misy olo moa tsy magnano Facebook, misy tsy magnano YouTube, fa mba TikTok ndraiky izy. Misy ndraiky tsy magnano TikTok, fa magnano YouTube sy Facebook izy. Misy tsy magnano anjary zany fa magnano Instagram. En direct any amin'ny Instagram tia, en direct YouTube tia, en direct tia TikTok. De samy mahazo daholo zany tsika jiaby, partageo raha sitraka ao, identifieo, tapoteo amin'ny anaran'i Jesosy. Endreo izy tahaka ny mena rano. Eto sarevagna tegna mba te-tena atsika, maro aminareo magnaraka an'ity vidéo ty no mba te ho ara-panahy. Satria matetiky zahay eto mitantara resaky rena nofy, fahitany, karazana faminanina isan-karazany. Tadidio revagna fa na tianao na tsy tianao fiainagna ty de ara-panahy. La vie c'est spirituel. Miainga avy amin'ny monde spirituel ny zavatra raiky, zay vao hita ty amin'ny monde humain. Zay vao hita amin'ny maha-olombelona ty. Fa miainga avy amin'ny tontolo ara-panahy. Même anao mijery za io, anao mitandregny io, fagnahy anao napetraka agnaty vata. De ny secret ony, izy koa te hitlaligna am'zany fanahy zany, de endre tahaka ny mena rano. Ino loatra moa zala fa endre ny mena rano io e? Efa matetika averimberiko fa androany zay hiditra lalina ary tena azo lesona anao niany amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fahendreny mena rano voalohany indrindra revagna de izy mangina. Elle ferme sa bouche. Mangina. Tsy be koragna, tsy be dredrana, tsy be takasika. Mangina. Miangavy anao trano zay partage ary tena mba hitondram-bavaka manokana za androany amin'ny zavatra efa nitenen'ny vavanao satria misy aminareo reo na tonga problème anao de vokany zavatra nitenen'ny vavanao. Tsisy raha maro be aby. Na tonga anao tsy tian'ny vadinao, maro loatra raha nataon'ny vavanao io. Mahatonga anao niady tamin'ny patronao mety nisy tenina alokon'ny vavanao. Na tonga fiarahamonina anao nikorontana i vavanao io. De ozy Andriamanitra, ozy Jesosy Kristy hoe endre tahaka ny mena rano. Agnisan'ny fahendren'ny mena rano avako izy mangina tsy be korana, tsy be resaka. Atsika izy karany revagna, vao misy raha hoe hoavy fogna fa tsisy tsy mare. Ary agnisan'ny olagna zany, même magnaty tokantragno ara. Ohatra vao miteny anao madamanao de fikarany zany lelanao ramose. Misy koragna hely ataon'ny ramosenao anao de tatatatatatata. Nisy publication zay nataoko tamin'ny maraina, ny fahamarinana tsy manamarin-tena. Fa ny fahamarinana miseho azy. Fa matozanao zay misy justifié, misy raha hafa ambadika. Ary zy koa revagna vitsy mikintokana. Matolo miteny zavatra anankiray, misy zavatra ao. On sait jamais, on sait pas. Fa izy volagny zany mba mianatra mangina. Ny fanginana volagny eto tsy voatery vava fogna. Raha olombelona resahana, misy fagnahy ao. Ny fagnahinao mila hainao mampangina azy. Misy saigny ao. Agnatin'ny saigny zany feon'ny fetreretany. Misy fo ao. Ireo rehetrarehetra reo tompoko mila hainao mampangina azy. Ny amin'ny resaka fo zao na anao faly, na anao malahelo,
matetika amiregny mijoe rôle be da be ny resaka fo na amleriny anao faly na anao malailo. Tapo teo TikTok tsika identifieo namatsika ato amin'ny page partage au maximum ty vidéo ty. Ary za eto androany tena mba miangavy anao zay mila fanafana mba hipartage maximum ny page. Ary nindrandrindra hoanareo zay mba lina hoe mba te hifanerasera amin'ny pasteur, reo misy numéro téléphone nareo. Ao mo mety hoe mba tia mafy manokana anao amizao taom-baovao zao reo misy numéro téléphone nareo misy Orange Money, misy Airtel Money, misy Telma, misy Ria, MoneyGram, Western Union, Tap Send, mba manoagna ny asan'Andriamanitra anao amizao voalohany taona zao. Ary magnentagna atsika jiaby fa isaka lahady maraina mba tsara ho fantatsika zany indrindra ho anao zay mipetraka eto Tamatavy na anareo zay zatra magnaraka en direct rehefa lahady maraina tompoko manomboka amin'ny 9 maraina ary ambolo madiniky premier culte. Io zany vavaka voalohany ataontsika rehefa lahady maraina ambolo madiniky amin'ny Jeune Fraisse na ambolo madiniky avy afaran'ny garotiera Trans-Express mandeha Vatomandry sy Mahanoro rehefa lahady maraina amin'ny 9 ambolo madiniky amin'ny premier culte. Deuxième culte ndraiky miala avy agny ambolo madiniky anao misy bus mitatitra anao gratuit ary zadigny mitondra vilisy sotro fa misy fiara misakafo rehefa kelikely moa tsika vao mety anagna vilisy sotro disponible ziona fa amizao aloha samy mitondra vilisy sotro misy fiara misakafo gratuit bus gratuit mitondra anao avy amin'ny cycle star ambolo madinika mandeha mega église mamonjy deuxième culte amin'ny 6 ora maraina. De rehefa lahady io amin'ny roa ora sasany après midi à 14h30 na ambolo madinika na mega église misy fivoriam-bavaka foana io. De mba manasa anao za anareo zay mila vavaka amin'ny pasteur, anareo zay te hiona amin'ny pasteur, io fotoagna maraigny eto mba araroto na anao mamonjy premier culte de afaka miona amin'ny pasteur anao amin'ny 9 ora maraina iny de amin'ny 8 sasany igny tsika mirava. De ny amin'ny 6 ora mirava amin'ny 1 sasany mega église afaka magnatona amin'ny pasteur koa anao amin'io. Tsy tatanao reo amin'ny 2 sasany après midi rehefa lahady mirava amin'ny 4 ora sasany na amin'ny 5 farafatarany afaka miona amin'ny pasteur anao. Reo zany programme reo. Fa tiako ampitaina androany de hoe mianatra mangina. Izy io rehefa ndraindray raha mahafaty tsy avy lavitra fa ndraindray avy amin'ny tegna fo. Vava izy koa be loatra mamono. Koragnanao izy koa fa gidragidra loatra mibloqué fiainagnanao. Ka possible na tonga anao hafakasa vavanao tsy voatagnanao. Possible na tonga anao halan'ny fiarahamonina be tabataba loatra vavanao. De hozy Jesosy anareo ondry nareo fa apetraka ampovoany amboadia ka ny afahanareo miatrika an'izany ozy endre tahaka ny mena rano. Ndray andro revagna mba atoroko anao ty révélation ty nandesiny Jesosy le mpianatra tegna akaiky azy tsy zany fa i Petera, Jakoba, John. Nandesiny ndotsika ozy hiakatra tendrombohitra. Io le nomeny baiboly agnarana hoe tendrombohitry fiovantare. Tendrombohitry fiovantare. Rehefa tonga tagny revagna iny raha nahagaga na mirapiritry tareny Jesosy na ngilatra karaha volamena. Raha fa na mirapiritra fa. Ary tsy vitan'izany fa nisy zavatra nahagaga nivoaka teo. Nivoaka teo ndray koa Eli iny efa olo fa maty. Nivoaka teo koa Mosesy io na i Moïse io tsika olo efa maty. Tsy naray lamba. I Jakoba, i John nangovotry sady natahotro. Hoe ino eky raha hazo niany zay lafa maty eky tsara nahita raha karaha toy. I Jesosy kamarady be niaraka andavanandro na mirapiritry tarehiny. Olo fa maty ndraiky niboaka teo. I Jakoba si John igny na fodin-jare vavan-jare ndosy nitafotry-jare donc zy. Fi Petera moa zany le filetry fa ela Petera be dradra. Be dradra ny Petera. Hitanareo ndray andro koa Jesosy nivolagna tamin'ny mpianatra anazy zare telahy koa io. Andaotsika ozy andeha ampita riho. Zare fa boka ndesin'i Jesosy koa fa amile lieu sacré sy lieu consacré. Andaotsika ozy mantsy Petera, andaotsika ozy mantsy John, andaotsika mantsy Jakob. Andao nareo telahy ozy iaraka aminahy andeha ary. Reo zany olo tegna mifanerasera be aminanjy ary ringa telahy rehefa matorony antratran'i Jesosy zare matory. De andao ozy Jesosy tsika andeha ary ampita. De Jesosy mivolagna andeha ary ampita io ny famofofo rivotro. Famofofo raha isan-karazany. Ary ndray andro koa zare niaraka nagnano karaha igny. Igny ndraiky koa ny Jesosy igny nandeha ambony rano ndraiky.
nandeha ambony rano ndraiky Jesosy nandeha ambony rano, tsy nandeha ambony lakana, tsy nandeha ambony zahatra, fa nandeha ambony rano. Olo jiaby ndray natatro hoe angabile matekito lelaky niany ako reky raha azo atseny ty fa de engaky niela fa nahita lolo ampivony rano anao izy ko mpandeha lakana mahita raha hafahafa zany mandeha ihany saigninao, indrindra fa mahita olo mandeha magnano zingandava ambony rano, magnano zingandava tsy mba an-tanety. Indra nataony Petera fa tsatsetoka izy de olona mea o zinga Jesosy Yao Jesosy zao to laha anao araka de mataovy magnatonga anao zao efa nirarany namany izy anao ro zalahy mba mangala moramora azon-draha mitony zalahy. Pero Petera zany efa tia mikorant, tia mikatsetsetsoka. De rehefa tonga tamile toron zareo na de tamile tendrombohitry fivantare enoy tsara, mila olo matandregny tsara va mahazo lesony te, mila olo tia mamaky baiboly koa va mahazo anazy. De rehefa na tamile tendrombohitry fivantare zareo nindesin Jesosy tagny koa izy Petera ndesiny, John ndesiny, Jacob ndesiny, re zany tegna meilleur ami, confident, tena hoe secret raiky tam Jesosy zany ry zalahy. Tsy hay moa zany hoe ino natonga nifo de zay njavanisi. De rehefa tonga tantanety be tagny zareo nivoaka teo ny Eli, nivoaka teo ny Mosesy, afa nanangatagnana koa de Petera. Azafady lelaky, mamisy raha koragnina bitika. Zaho tonga moka de mpagnano tragno le iasako, mpagnarato ka akory raha mba agnanaovantsena tragno reka raha i Jesosy, agnamboarana tragno reka raha i Eli, agnamboarana tragno reka raha i Mosesy. Zany edy raha nataony Jesosy moa tsy niditra lalagny tamizigny fa ao Jesosy mangina nareo zao sao aza tenitenenan'olo raha hitanareo teo. I Petera nidradrana, i John mbo nahity raha hitany Petera io, i Jacob manahity raha nitenen'ny Petera io fa tsy niteny. Un jour amizay zavatra nagaga namerden'olo boka Jesosy igny, nda vonigny nda tazeny hony fa i Jacob sy John mihitsy no niteny sitrakova ozy mantseny Jesosy raha iantsoafo zay. De rehefa le olo tsy be dradragna tary no nanagna fatakaragna hoe iantsoafo. I Petera na ino tsy mba niantsoafo, izy zany le be dradragna tsy hainy aby moa ino mo antony nivoahany Mosesy takeo. Nivoahany Mosesy teo tompo de i Mosesy mpanokatra ranomasina mena, i Mosesy mavita mamoaka rano avy agnaty vato, i Mosesy na de agny amy tany désert ara afaka mamoaka mana sy papelika. I Eli ndraiky efa haitsika tsara fa mpiantsoafo. Tsy takatry Petera zany tragno le ndraiky raha nitomagneny amboaragna ho anjareo. Or nefa reto le tsy be resaka reto reto nanagna le fatakaragna hoe ahoana ozy zareo rehefa tegna hitanjareo hoe nijaly loatra igny Jesosy, ahoana ozy zareo magnatika permission aminao zay maître, ekenao ve zay iantsoafo. Donc zany na i Jacob na i John afaka niantsoafo. No inona fahitany any Eli tagny amy tendrombohitry fivantare, fahitany any Mosesy tagny amin'ny tendrombohitry fivantare hoe afaka antsona ny afo. Ka eto zany roany miteny aminao fa azo atao tsara magnafaka ny probleminao io, azo atao tsara magnasitragna aretigninao io, azo atao tsara mampanjavo ny probleminao io, fa za mba te angavy anao mba mianara mangina, mba hampangino hely tabatabanao. Paster mijaly mbola mitabataba edy anao zay tsy mangina. Paster fa tsy hitako tsony maventy loatra probleminahy, mba mianara misy fotoana tony kalma. Igny kalma igny tsy hoe vava fogna fody fa manomboky miantetra amin-Jagnahary hoe anao eky Zagnahary tavandraiky zay bolagna atsika baka matetiky izy keto paster fa tsy hita tsony fa Zagnahary tavandray, zay fomba fitenenitsika matetiky. De mba mianara rehefa mampangina le tebiteby anaty ao, misy tonga mba hampanginina izy io, indrindra anao rehefa miatrika vavaka karan'izao mba mampangino taregninao io. Ny anaty tension fa tsy sitragny dokotera, tsy sitragny dokotera fa hainy Jesosy sitrany. Tsy hainao fa hainy Jesosy, tsy hainao fa hainy fanahy masy, tsy hainao fa hain'Andriamanitra. Ary androany za mivavaka nazovy anareo mitandregny za eto, naiza toeragna misy anao ka managna olagna anao, didiko amin'ny anaran'ny Jesosy ny olagnanao hiala, didiko amin'ny anaran'ny Jesosy probleminao hivaha. Fa ny solution tompoko mba mianara mampangina andreo tebiteby. Ndraiky koa tsika tsy mahay mamela heloko,
le ratratsika le déceptiontsika tamin'ny taondasa mbola mitabataba be agnatin'ny conscience-tsika sy subconscience-tsika regny dolo le ilagna mangigny raha ty iaigna ampivony amboadiny ondry de zay endre taky ny menarana agnisan'ny fahendreny menarana izy mangina mba mangina hely anao milaza hoe maventy loatra problème manahy ampangino satria anao le miteny hoe maventy loatra problème manahy igny karazana manindraindrany le problème anao fa engany manomboka androany isava ny alahelonao itsatra ny tafio-drivotra de diko amin'ny anarany Jesosy problème nao io resy io rava io tsy ambinina tsy manan-kery tsy manam-pahefana reso ny herin'Andriamanitra reso ny fanasitrana reso ny fitahin'Andriamanitra lasanambavy zany mba afatra ho anao amty ariva ity mingava antsika jiaby za naizanaiza misy anao naizanaiza firenena misy anao mino anao fa ny fahitanao an'izao sary zao fahinonao an'izany feo zany mahatonga satana andositra tsy anan-kery tsy anampahefana amin'ny fiainanao tsony miala aminao inofo ratsy io eniko eto aritako amin'ny tontolon'ny fahitana misy vehivavy elle s'appelle Claudia magninofo ratsy fogna anao zafady raha manonga agnaran'olona tu t'appelles Claudia magninofo ratsy fogna anao isakariva ary miezaka anao mampiasa rano voasy mampiasa saplé je sais pas tu utilises quel genre de culte mampiasa anao saplé fa tsy mety mitsatra le nofy fa androany zao ivavaka ao anao Claudia raha ao io vehivavy io mety tsy Claudia ny anaranao fa tratran'izany ka zany de mino anao fa androany Jesosy anao rafalina an'izay fanahy zay iala tsy anan-kery tsy anampahefana aminao amin'ny anarany Jesosy no didiko ny fanahy ratsy io fanahy mitondra nofo ratsy fanahy manambady amin'ny alina fanahy ny zazavavin'ny rano l'esprit des eaux didiko amin'ny anarany Jesosy iala didiko amin'ny anarany Jesosy nalavitra anao iala tsy manan-kery tsy manam-pahefana mety lehilahy anao tratran'izay nofo ratsy zay androany Jesosy anafaka anao androany Jesosy itahy anao androany Jesosy ampandresy anao hitanao anatin'izay hoe fanginana zay be dabe revagna ny zavatra tandremagna rehefa mangina afodinao vavanao na de te-hiteny ary zany hoe evitena ny zavatra tsy isina tabataba ka io koa gnisan'ny zavatra mba mila ianaranao mba eviteo ny zavatra tsy isina problème amin'ny fiainanao ohatra zao sala amin'olona zao rehefa andeha hanambady mila mifankafantatra tsara ino raha tsy tian'ny ramose ino raha tsy tian'ny madamo de evitena mba tsy isina igny zavatra matetika mba resako koa zany ho an'izay magnaraka fampianarako raha vao olona hoa sexe opposé tsy tsara miaraka mandeha mitoeragna mangina na de feno fanahy masina anareo ka lalahy be anao viavy be anao tsy tsara rero igny ndraiky anareo mandeha mitoeragna mangina zay aby tsy nagnino fa anareo fogna raha tseritreritra mety zahay ataonao raha tseritreritra fa izy koa moins plus zany mifankahita ty trotro fo na mba karakory moins plus zany koa mifankahita ty trotro fo ajanoko ake courant dikan'izany ianaragna ampanginina daholo regny rehetrarehetra regny ianaragna ampitonigna rehetrarehetra fa tsy anareo mpivavaka re boko raha tsy saigna anao moko raha tsy eritreritra anao karaha ty karaha ry ianaragna ampanginina evitegny ary raha mbola azo atao raha ny fotoagna azonao iainana aenao ny fahavalonao dikan'izany aza mba asigna eky raha koa isina problème anao ane izy koa sasatra iregle problème fogna lany fotoagnanao ary farandraha mahakamo revagna magnano resaka fampihavanana sy famelan-keliko mandany fotoagna mandany énergie mandreratsaigny ka izy koa mba azonao evitegna regny agnisan'ny fanginana takiny tompo atao aminao rodolo regny ka misy amitsika io revana tsy petra tagnana ny tadiavagna aminao fa vava mifody misy amitsika io tsy petra tagnana no andrasan'ny fiainanao fa vava mifody anao vao magnamboatra passeport fogna fa tsy mafantatra zahay mako metra andeha Dubai zahay mako metra hiasa Koweït mbola passeport de lasa misy olo nefa zany mitsy spécialité mibloqué fiainan'olo tsy andeha andafy nenao tsy hainao mamody vavanao androany za mivavaka nizanizy anao na mosavin'olo tamin'ny resaka fikarakaragna dossier mivaha amin'ny anarany Jesosy zay fanany famosaviny zay rava amin'ny anarany Jesosy zay fanahy zay mialo amin'ny fiainanao tsy manan-kery amin'ny fiainanao tsy manam-pahefana amin'ny fiainanao tompo hotahinao manokana reto vahoakanao zay manaraka ny en direct hotahinao manokana ny fiainan'reto mpanomponao reto na lahy na vavy na iza i Jesosy ka ao anatin'ny fatorany demonia androany fotoana nafana anazy androany fotoana andravana zay fanazy
mianara ry havana mba mangina. Mety misy olona io miteny mafy anao, manevateva anao, matetika regny karazan'olo regny iraky satana izy regny ry havana. Misy olona tsy mahay mikoragna normal le, fa tsy miresaka aminao izy raha tsy mitrerona, tsy miresaka aminao izy raha tsy magnambanimbany, tsy miresaka aminao izy raha tsy mamavaratsy. De amin'ny fotoana inao mila managna arma. Inona le arma managnanao? Fanginana. Calme anao. Satria raha olo mitabataba, valinao tabataba, mety afara amina totohondry igny. Mety famakivava na reny afarany. Olo io mitabataba, anao kosa mangina. Ary voasoratra zany amin'ny Exodus 14:14, Jehovah ozy iady ny adinareo, fa ianareo kosa angina. Izy ko tianao Andriamanitra iady ny adinao, mianara mangina. Ary ny olona spirituel tompoko, ny olona tia azo fiantraikany am'izay lafiny ara-panahy zay, mila mianatra mangina. Ianatra an'izany moa tsika maray alahady. Tongavy anao premier culte ariam-bolo madiniky manomboka amin'ny endora marainy. Fa ampianatra anao za reo karazana teknika spirituel hoentina miady, reo karazana vavaka, reo karazana hoe ahoana atao miaina am'zany fiainam-panahy zany. Sy antiona le natoroko anao teo makasika ny Petera. Petera hoe be tabataba, fa tsy nazo révélation. Fa i Jakoba, i John, nangina reo na vita ny teny tamin'i Jesosy hoe sitrako ve raha iantso afo zay. Tanao tsara, natakatra izy fa afaka miantso afo. Fa i Petera moa taiza tamin'io. Teo ihany Petera fa tsy natakatra le miantso afo. Ino mba takatra Petera? Anamboatra tranolay satria bôngabônga loatra, tsy mahay mamody vava. Ka manomboka zao mianara mampitono ny feon'ny fitretanao. Soyez calme quoi. Mba ampitoninao kely ny feon'ny fitretanao. Aza vela eritreritra raha negatif be, aza vela eritreritra zavatra ratsy be, fa mianara mba tony. Calme. De ho hitanao fa ao anatin'izay fanginan'izay ozy ny Baiboly no misy ny herinareo. Jereva ny quartier mampalahelo maresaka. Fandana jereva raha vao quartier résidentiel mangina. Mandehana anao amin'ny école primaire, école secondaire maresaka. Mandehana anao amin'ny université calme. Zany hoe arakaraky ny niveau zany fanginan'io. Rehefa manomboka miakatra niveau ianao, de tsy ny vavanao tsony miseho fa ny asanao. Ka avy aloha ry avagna ambany vokatra no hiteny fa tsy vavanao mba hahatonga ny satana tsy havitanao ny ninona aminao tsony. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy, zay rehetra miatikady androany hariva, mandresy ianao. Ho iaho hoe mandresy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Zay rehetra manana olana, mandresy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Reo zay manana teboteby any amin'ny fandrarahana, mitrosa, mandresy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Zay rehetra ao anatin'ny aretina zay lazain'ny olona tsy sitrapanafody, misitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Raiso ny heriny diankapoka anasitrana ny tompo anao androany. Mandray fanafahantsika. Fiangaviko anao fotsiny, voalohany taona zao anao zay manaraka. Raha mba sitraka ao, inonao, fa hiasa aminao zao vavaka zao, mba toagno ny iraka misy atsika. Za de mampirisika foana, na resy lahatra anao tsy resy lahatra, mba toagno ny iraka misy atsika. Misy numéro be da be reo ahafahanao mba mamafy, ahafahanao mba manohana. Anao zay mba managna caméra, mbola mila caméra anankiroa zay zao. Anao zay mba managna an'iregny black magique regny na caméra avo lenta, mila an'iregny tsika hoentsika manao en direct, hoentsika manao vidéo, satria tsika mba hisy qualité na zavatra tsara ty asan'Andriamanitra ty. Magnino moa revagna zavatra hafa agny mavita zavatra meilleur, fa ny evangelisation tsy mavita zavatra meilleur. Ny tanjonay nefa amin'ity vidéo ataonay isaky ny azoma sabotsy ty de mba hamonjena fanahy. Ka raha sitraka ao mba te hifanometanina ianao, reo misy numéro reo. Fa mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy, nizanizy ianao mino, nizanizy ianao mankatoa androany, ahinana ny vokatsy ny tany ianao. Mandresy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Ongotako amin'ny anaran'i Jesosy zay fanany famosavina. Misadrese manokana eto, anao zay nisy namosavy. Eno tsara, na conscient ianao na inconscient ianao, androany poteko ny fanany famosavina. Ravako ny fanany famosavina. Famosavina anaty tokantrano, rava! Famosavina mitondra korontana amin'ny arabola, rava! Mandidy ny asan'ny demonia na lavitra anao. Raiso ny fanafana androany, raiso ny fanasitranana androany, raiso ny fitahina androany, raiso ny fagagana androany. Tsy maintsy mahita fagagana anao zay nahita n'ity vidéo ty. Ary naiza misy anao mandreny zany feoko zany, na ny amin'ny hôpitaly ianao, raiso ny fanasitranana. Mandraisa fanasitranana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misaotra tompo ao, misaotra ny amin'ny fandresena, misaotra ny amin'ny fanafana zay ataonao ny vahoakanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afatra farany. Manomboka amin'ny alatsinainy avako naiza misy ianao ka mba mpagnaraka ny Ziona Fraisana, mpagnaraka ny pasteur David Rakotona Andrasana, ny église Ziona Fraisana zay tary koa de miditra anaty fifadikanina.
manomboka milatsinainy zany. Zany hoe tsy misakafo manomboka maraina fa arivariva anao vao mihinana. Arivariva amin'ny 9 ora anao mihinana. Zay ny anankiray. Zany hoe ny zavatra atao amin'io afaka misotro rano anao, afaka misotro jus anao, afaka misotro kafe anao, asendra koa moa anao hinagna ronono, y a pas de problème. Fa venty-kanina ny tsy hoaninao raha tsy arivariva amin'ny eniny. Fa misy option anankiray faharoa ndraika, hena fô ndraiky fadianao. Fa raha jiaby ndraiky azonao hoanina. Hena fô. De igny mifady hena igny tsisy amin'ny eniny igny fa tena hoe mandritra ndraiky 20 andro anao tsy mihinan-kena. Fa le raiky mifady hanina anatin'ny raiky 20 andro. Fa isaka arivariva ndraiky mihinan-kanina zay tianao hoanina. Reo zany no ataontsika manomboka amin'ny alatsinainy, magnentagna antsika rehetrarehetra, magnentagna anao zay magnaraka an'ity page ty, anao zay mba miabone, satria misy en direct fogna isan'andro amin'io. Isaoragna ndray technicien mafatrapo moa zany zay fa vonona any am'zany, misy en direct fogna isan'andro manomboka alatsinainy, ariva amin'ny 9 ora misy en direct. Talata, lakamisy, talata, larobia, lakamisy, zoma, ny sabotsy ihany tsy misy satria sabotsy moa tsika eto en direct eto fa ny agny am-piangonana tsy misy rehefa sabotsy. Fa ny alahady araky nefa fantanao teo amin'ny 9 ora maraina premier culte, amin'ny 6 ora deuxième culte, amin'ny ora sasany ihany fotoana ny après-midi, sady misy ambolo madiniky, misy méga église. Manentana antsika rehetra, anao zay tsara sitrapo mba tia matsy an'izao iraka zao, te hifanoana anatin'izany afaka mandefa anao amin'ireny numéro téléphone regny. Mivavaka manokana amin'ny anaran'i Jesosy, izy anao mba nanona ny asa fanompona ataonay, ny tompo mihitsy ane amatsy anao, tompo anafaka anao, tompo hitahy anao mihoatra. Oka ny tanamerin'Andriamanitra hiaraka aminao oka ny osotr'Andriamanitra ampandresy anao izy anao anatin'ny fahaverezan-kevitra, Andriamanitra androany restaurer anao, Andriamanitra androany amenao tolotsaina, Andriamanitra androany amenao issue afahanao mivoaka amin'ny situation misy anao io. Afaka ianao mandresy ianao, tsy maintsy mahita ny voninahitra Andriamanitra ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Izy anao ny abonné an'ity page ty ho tahina manokana ianao. N'aiza toerana misy ianao, misy afon'Andriamanitra midina any aminao any am'izao fotoana izao. Ny hevi-dehibe teo ry havana tamin'ny lesona dia hoe mianara mangina. Ampangino kely ny feon'ny fieritreretanao, ampangino kely ny amponao, ampangino ny avonavona, ampangino ny fatezerana, fa avelo Andriamanitra hiasa fa tsy maintsy mahita ny voninahitra Andriamanitra ianao. Tahiny tompontsika saotra nareo jiaby nagnaraka tato amin'ny TikTok merci tsika rehetrarehetra, tahin'Andriamanitra tompoko lasy tompoko vavy, ozy tsika zay hoe manaraka atsika ny fahasoavana aza digno mipartage, aza digno miabone ny page zay mbola tsy niabone. Be bless.